Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao amin'ny asa izay ataonao. Sitraky ny tompo ho matoky amin'ny asa ataontsika isika. Faly miarabanao amin'ny anaran'ny tompo. Hoy ny Isaia toko 5:17. Loza izay manamarina ny meloka noho ny kolikoly, sady manala ny rariny amin'ny marina. Loza izay manamarina ny meloka noho ny kolikoly sy manala ny rariny amin'ny marina. Loza no mahazo ny vahoaka. Loza no miatra amin'ny fiainam-pirenena noho ny amin'ny fanameloana ny marina sy fanalana ny rariny amin'ny marina noho ny amin'ny kolikoly noho ny amin'ny fitiavam-bola. Fangaza ihany io olona zay nieritreritra hoe nahazo vola, nahazo tombontsoa, nanan-karena noho ny fanaovana ny kolikoly io, loza ho azy ihany koa. Ka hitady loza mibeba teny zao, faly ery hoe nahavita trano hoe ny sasany manana trano be maromaro, manana fiara tsara tarehy, manao fialan-tsasatra trany ampitan-dranomasina, mihinana hanim-pitoloha, manao lanonana makotroka de makotroka, de hoe tsy mananjava mahoro ony. Fa misy am'ireny indraindray avy amin'ny alahelim-bahoaka. Misy olona miitsoka any am-ponja antaona maro, ny sasany nivarotra amin'ny taniny sy ny fananany mba azona rariny. De misy koa ny olona mitsiriritra an'izany, ohatrany hoe miadana hono, de mba manao ny fanaon'ny sasany, lasa manamarina ny meloka de lasa manala ny rariny amin'ny marina, de lasa mianaka izany toetra mampidi-doza ho an'ny firenena ary mampidi-doza ho an'ny tenany izany. Fa ahoana hoy Andriamanitra? Loza izany. Tsika mieritreritra hoe nahazo tombony, fa loza. Ary de zany mahatonga an'io teny hoe loza miverimberina ato anatin'ny tenin'Andriamanitra io. Ny tenin'ny mpamina ny marobe ao anatin'ny testamenta taloha, ny tenin'i Jesosy de mamerimberina an'io loza io. Tahaka ny takela-by eny amoron-dalany de milaza hoe loza fa mitandrema. Fa misy rehefa mandeha fiara-pitaterana de misy mpanampy an'ilay mpamily zany teny hoe misy miala ve eo amin'ny danger, satria ny soratra mipetraka eo amoron-dalana zany hoe danger, loza. Ary de betsaka tokoa ny tsy mieritreritra fa hoe misy miala eo amin'ny danger, eo amin'ny loza. De ny olona tsy mieritreritra an'izany tsony efa loza hoy Andriamanitra. Fa voapetaka ny vy mamay ny fieritreretany je tsy raharany zany fa maika amin'ilay vola kely tsy mitondra azy ho any amin'ny mandrakisaika. De mila mivavaka ho an'ny firenentsika sady mampidi-doza ny vahoaka, mampidi-doza n'izay mahazo azy ny fanaovana kolikoly. Anderitsika iomina am'izao vavaka izao. Tompo ampandreneso ny fampitandremanao zahay mba tsy ho jamban'ny vola eo amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fiainana isan'andro. Tario mba hibebaka izay de ho afaka miloza mitatao eo anoloanay.
amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro o jesoa izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by Site web kristyfiainantsika.com.